Yo guys, atsika niany dengan tuto hely mixage vocal moderne afahantsika magnova ty vocal ty. Isaoragna Zagnahary nampitrodro antsika roa. Lasa karaha ty. Isaoragna Zagnahary nampitrodro antsika roa. Letrizay koa antsika tsy nifagnary. Ide zahavo hatramin'ny farany fa misy bonus ngeza be amiako anareo amin'ity vidéo ty tsy ataontsika koragna ela guys. De amin'ity faramparan'ny taogno ty za zany fa ty iaignan'le 2026 mafy loatra de fa hiôva intro tsika. Jean Brody very lalagna lesy intro lesy sanjanakay. Mirediredy. Ty le projet iasantsika, projet ny artiste anay ato amin'ny Lakozia. Il s'appelle Dikasi. C'est un monstre. Je vous jure, c'est un monstre. De ny zavatra ataoko amin'ity vidéo ty andeha présenteko aminao ny voalohany indrindra aloha ny vocal chaîne miasa am'le izy zany hoe ny effet rehetrarehetra nampiasaigna tam'le lead vocal, faharoan'izay ny parallèle compression rehetrarehetra miasa aminazy. Azaviantsika real quick am'izay tsy lany meganao guys fa tonga de irediredy miaraka eto tsika. Fa hainao, let's get it. Bon, ty le lead vocal ataontsika mute mihitsy le izy io le lead vocal io a. De voalohany raha nataoko aloha tegna hoe nitraitena igny lead vocal igny. De ty izy ty amin'ny piste 4 ty vérifientsika hoe piste 4 marina. Voilà, piste 4 de désactiver koa moi effet jiaby satria mbola andeha ny explication jiaby refa. Bon, ny voalohany raha natao natsofotro aloha ny audio track mono avy eo amin'ny Waves. Inona ny zavatra ataon'ny audio track mono io a? Zavatra ataon'ny audio track mono dia manala ny bruit, manala bruit anisan'ny noise gate izy io, manala bruit an'ilay vocal satria izy vita enregistrement igny mbola possible misy bruit manelingela fa ito zany magnadio anazy voalohany indrindra. De faharoa tonga de nampiditra autotune zay. Nampiditra autotune, ty autotune firy izy ty, autotune 10 izy ty a. De tsisy raha maro be fa eto zay kitiky manaizy hely am'izay tsy misone robotique loatra le izy a. De tsy de misy raha maro nampidiviny fogna clé-n'le izy. De après n'igny autotune igny zay vao nampiditra ny Pro Q2. Tsy Pro Q fa Pro C2 zay compresseur ny Fab Filter zay agnisan'ny compresseur hitako hoe tsara par rapport amin'ny compresseur jiaby fampiasaiko de ny tsy nampiasa raha adala be satria le prod ty zany somary afrobeat slow de ny attaque tsy de fast be. Eny azo lazaigna fast ihany le attaque satria le cadence le bande mira somary fast de atao amin'ny fonction zay cadence izy mira zay nanaovana azy fast zany hoe malaky zany le compresseur miasa. De ny release somary slow release, medium release zany. Medium antonontono sady tsy ambony tsy be. De ny ratio ato moa 8,37 par 1 zany. Iny moa raha te handalina ny compresseur sy ny tariny efa misy vidéo agny amin'ny YouTube magnazava hoe ino mariny atao hoe compression. Ataoko amin'ny lien ao lien vidéo zany. Ataoko amin'ny commentaire ao lien vidéo zany amin'ny YouTube. De après n'igny compresseur igny nampiditra fruity paramétrique EQ2. Eto zany vao may magnadio an'le vocal. May magnadio an'le vocal de voilà. Vao may magnadio an'le vocal somary ny filtrenay ny low end le izy zany hoe nangala fréquence basse. De eto koa somary ny créer karazana ohatrany migebona le feo de zany nakana an'ity. De eto somary ny booster le fréquence satria anisany fréquence matsara an'le vocal le izy a. De ato a ataony ohatr'izao. De iny aloha anaovantsika avant après reny effet anaky efatra voalohany reny. Izy tsisy a. Isaoragna Zagnahary nampitrodro antsika roa. Avec les 4 effets. Isaoragna Zagnahary nampitrodro antsika roa.
De magnaraka nampiditra ny Fab Filter Pro Q4. Io ny farany vokatra ny Fab Filter amina EQ. De somary be filirondrirony be complexe be le izy satria tonga de nataonay EQ dynamique le izy magnaraka comportement le rythme le vocal ity EQ ity. Araka ny hitanao interface somary enjagna ihany fa rehefa kitihanao le izy tsotra ihany satria mitovy amin'ny EQ rehetrarehetra igny fa le fahazaranao de le fahazaranao ihany mitondra anazy. De tato zao nisy fréquence somary niboostenay ty koa niboostenay le izy zany sady magnano EQ anao no sady micompresser les fréquences à peu près multibande compresseur zany le izy. Voilà. De après nampiditra virtual mix rack ity no agnisan'ny potion magique be am'le vocal sady feon'le bandy koa tian'ty plugin be ty nampiasa an'ty EQ anankiray ty REQ zay mampisy an'ilay karazana hoe mamaspasika am'le feon'le bandy agny amin'ny top end-n'le izy zany hoe ny fréquence ambony. De nampiasa compresseur anankiray koa vomay mametraka an'ilay vocal eo ambonin'ilay instrumental eo ambonin'ilay mix ity FG116 ity ary ny farany dia nampiasa karazana saturation an'ilay vocal manome couleur hafa dia ity virtual drive any FG73 ity. Après nampiasa Airvox mono mbola karazana compression ihany izy io fa somary mibooster ny puissance n'ilay vocal. De puis après nampiasa fresh air efa haintsika jiaby ny fresh air hoe mampanina le fresh air ohatrany hoe hitanao ianao mihinana chewing-gum ohatra hoe chlorophylle de ohatran'le mangatsiatsika zay. Fresh air mampisy brightness mampazava an'ilay vocal tonga de misokatra le vocal azon'io fresh air fa tsy atao maro be loatra. De ato 7% ato amin'ny high air de mid air 17%. De ny après an'ireny traitement maro reny tsy maintsy mitombo ny fréquence mampibontsina na mampi-exagérer le S sy ny T de nampiasainay ny RDSR mono mi-atténuer anazy manalefaka an'le izy am'izay tsy mamparary sofina. De tato à chaque fois zay manao mixage vocal tonga de asinay reverb kely rambona reverb kely am'ilay vocal traitenay mba tsy ho maina loatra le izy sady par expérience mamoaka an'le mix tadiavinay le izy. De ohatran'izao am'izay fitambaran'ireny effet reny amin'ny lead. Izy tsisy aloha Isoragna Zagnahary nampitrôtra antsika roa letrizay koatsika. Izy misy am'izay Isoragna Zagnahary nampitrôtra antsika roa letrizay koatsika tsy nifagnary nifampitondra tamiso ya zay le izy efa commence tsara igny zao efa afaka ambelanao amin'igny fa zay zany somary un peu crazy. De aleo mbola andesigna amina level de production ambonimbony kely de nampiasa ny atao hoe parallèle compression maro be zay. Parallèle compression io igny signal-ny lead igny dupliquenao amina piste hafa de traitenao miavaka reo. Zay zany le parallèle compression am'le izy. De ny parallèle compression voalohany tato dia ny mamerina le puissance le vocal satria après ireny traitement be da be reny very puissance le vocal. De ato izy averina antsika le puissance le vocal tena hoe miverena ianao malaly. Ianao ok. De nampiasa ty moa zany tsy miasa ty fruity limiter tonga defa de le tiavintsika nampiasa fruity compresseur de ohatran'izao ny réglage le izy avoakako anao capturer le izy. Bon. De après ty lead ty zany rotena amina piste anakefatra rotena amreto mihitsy ny liena amreto zany. Ty liaison voalohany ty avy ato izy mandeha ato de après an'izay avy ato koa mandeha ato misoratako hoe crystal clear. Io zany mbola magnampy brightness misy an'io izy vomay madio le son vomay madio le lead de ny ato agnatiny fogna
F6 RTA stéréo, F6 RTA stéréo ny waves natao stéréo le izy satria zay fa tendeha amin'ny mix somary open kokoa, wide zany, wide, large, mivelatra. De nanaovanay anazy voilà, nalana ny fréquence ambany de niboostena ty fréquence tsara kely ty eto amin'ny ty bande anankiray ty. De puis après nirotena ato nampiasaina nanisy an'le delay de nirotena ato amin'ny piste 7 ndray. Iny lead voalohany iny natao any amin'ny piste 7 ndray ny parallèle compression nanisy delay, hash delay anazy. Nanisy delay le écho kely mandehandeha de ny réglage activé ping-pong ny temps 1/4 dia ohatrany tsy de nikitika zavatra maro tsony zay tao anatin'le izy fa ny dosage ihany no nikitihana tao anatin'le izy. De après n'iny de iny le verimberina le écho iny no traitena koa iny de nalanay ny low end n'le fiverimberenan'le écho amizay tsy mifampiady am'ilay lead vocal. Puis après ny farany dia ny crazy reverb na ny reverb adala be, tsy te adala aby fa zavatra simple. De ny fruity reverb ny FL Studio ihany no nampiasaina tamin'io fotoana io tamin'izany andro zany. De io moa ny réglage ny size no somary ngezangeza, ny size zany hoe ny simuler espace ngezangeza amin'ity size ty ohatrany ahoana le réverbération an'le izy de ny weight eo amin'ny 49% eo de tsy de nikitika zavatra maro. De iny reverb iny mbola nasinay EQ ihany amizay tsy micréer fréquence tsy ilaina ato ambany ato de ohatran'izao ny filtre tam'le izy. Anaovantsika avant après amizay ilay izy. Activer koa izy rehetrarehetra. Izy misy an'le effet Isaoragna Zagnaha nampitrôtra antsika roa letrizay koa tsika tsy ny engagentsika ny effet. Isaoragna Zagnaha nampitrôtra antsika roa letrizay koa tsika tsy ny Isaoragna Zagnaha nampitrôtra antsika roa letrizay koa tsika tsy ny fagnary ny fampitondra tamiso nandalo. Nareo ve tsy love maheno an'iny son iny fa tena ça va tapitra ny vidéontsika niany guys, mino za fa de zao amizay le bonus, zao amizay le bonus. Iny effet lead iny afaka téléchargenao gratuitement, alefako ao amin'ny commentaire lien de téléchargement niny preset lead iny fa grab your effect right now, grab your preset right now guys. Yo, igny amin'igny guys, mbola sorata amin'ny commentaire hoe ino raha vaovao azonao tamin'igny raha igny de karakory faharegnesanao anazy de mbola disponible ny formation FL Tamol ho anao zay te handalo mixage vocal na ho anao zay voanomboka FL Studio disponible ny FL Tamol. De misy bonne nouvelle hafa koa zay hitanao amin'ny photo de couverture hoe naboakako ny mini formation tamin'igny projet nay sy Skyza iny ny filmena ny étape rehetrarehetra hagnampiagna anareo mbola tsy mavita son anankiray manomboka amin'ny voalohany jusqu'à amin'ny farany de mandihana amin'ny MP zao de zao mangala information détaillée mahakasika anazy de magnamianao rendez-vous amin'ny fotoagna magnaraka koa guys. Peace.